Tamty androany ty kosa no nanenevy momba ny fanambaran'ny ambasadoro frantsay amin'ny fanalana amin'ny toeran'ny Italia Jeneral'ny tahirim-bola mpanjakana ny filohan'ny Repoblika. Tamin'ny alalan'ny tenany manokana no nilazan'ny ambasadoro frantsay ny heviny ho izy. Nambarany ihany koa fa tokony hijery ny tombontsoan'ny vahoaka ireo rehetra izay mitokona amin'izao fotoana izao. 10 taona antsika tsy afaka nandroso dia isika ihany zany isika tokony mieritreritra, isika tokony mifandamina, isika tokony mifanetana, isika tokony mifampahery ary zany indrindra no joroko ohatran'izao ny filoham-pirenena ange dia mitarika izy fa ny vahoaka tsiraray avy dia manana anjara amin'izay ezaka tokony atao amin'ny fampandrosoana izay. Androany zao nataona teto dia modely hitaritana ny olona eo amin'ny asa fampandrosoana. Marina fa nisy ny zavatra manahirana, marina fa nisy ny orana, marina fa misy ny tondradrano, marina fa misy ny cyclone manimba zavatra ireny fa tsy maintsy mijoro sika ary misintona lesina amin'ireny mametraka fotodrafitrasa maharitra ary aingana ho an'ny fampandrosoana amin'ny firenena. Androany teto hitanareo resantsika fambolem-bary, resantsika fambolem-kazo, tonga dia natao zany resahana fiompiana trondro, resahana ihany koa ny lafiny fianarana satria zava-dehibe izany zavatra izany iresahana ihany koa lafiny fampandrosoana amin'ny ankapobeny ary za moa dia niteniko hoe androany moa zany dia tafiditra ao anatin'ny herinandro ny francophonie isika fa ny manana an'izany dia zay koa dia ilaina satria isika dia tsy miolon'olona fa miaraka amin'ny rehetra ary fanomezan-tanana no dikan'izany satria ny francophonie dia azo lazaina hoe sehatra lehibe zay manana sotoavina zay ananany manana foto-kevitra zay hijoroany amin'ny fampandrosoana ny tontolo iainana, fampandrosoana ara ekonomika, ny fijerena ny ankizy, ny vehivavy zany rehetrarehetra zany ka dia andro lehibe mihitsy androany ifampirosihana miaraka amin'ny vahoaka amin'izany zavatra izany.